Ao anatin'ny tontolon'ny asa kosa sy ny fandehanana miasa any ivelany indrindra any amin'ny firenena arabo miisa eo amin'ny 700 eo ireo mpiasa any Koweit, Arabie Saoudite ary Liban mifandray amin'ny alalan'ny antso an-tariby amin'ny fikambanana Spdts amin'izao fotoana izao ary manao antso avy amin'ny hampodianan'izy ireo an-tanindrazana. Mbola mitohy moa ny herisetra sy ny tsy fanajana zon'olombelona ataon'ireo mpampiasa any amin'ireo firenena arabo ireo. Fanazavana izay entiny Ramantinoktina Janoda filohan'ny Spdts eo amin'ny micro andravaka andriamanala sary ny mamy Sira Samuel Transi. Aloha amin'izao fotoana izao mikasika amin'ny toe-javatra miseho amin'ireo ankizy mandeha miasa mandeha makany ivelany dia tsy mitsahatra mitombo ny fahatongavan'zareo miverina eto Madagasikara. Misy amin'ireo ankizy ireo no avy migatra izy aloha dia tafafody somatsara eto Madagasikara. Nafahanoty eto Madagasikara raha filazan'ny ankizy dia nandritra izy migatra dia niasa tamina polisy nanangona vola mba ahafahany hoe mivelona sy ahafahany miantoka amin'ny fire mankaty Madagasikara. Raha mikasika ny any Koweit manokana dia misy amin'ireo ankizy ireo no milaza fa misy ankizy anankivalo no manana zanaka izay tsy zanaka azo mitany Madagasikara ivelany fa zanaka teto Madagasikara zany hoe rehefa nanao visite médicale izy dia zara raha vita ilay visite médicale dia teraka tany izy dia vokatry ny misy bevoka dia migatra izy miaraka amin'ny zazakely amin'izao fotoana izao. Raha mitranga amin'izay farany tamin'ny herinandro farany teo dia misy ankizy anankiroa marary saina. Ireo ankizy anankiroa samy marary saina ireo dia izy tonga teny amin'ny aéroport dia mihinan-javatra men'ilay mpampiasa zavatra dia samy mandridana marary izy ireo. Dia nitsanga amin'izay nefany dia avany amin'ny faritra lavitra be izy dia tsy afaka mijanona ela ao anatin'ny hopitaly dia tsy maintsy hampodiana. Ny anankiray dia mbola mirenireny ary mbola tadiavina amin'izao fotoana izao. Zavatra miseho dia tsy mitsahatra mitombo izy ireo ary raha ohatra ary angambany hoe malalan'ny antso an-tariby azo intsony izy dia angambany dia tapitra milaza daholo izy. Ny zavatra misy manko dia izao hoe ao anatin'ilay firenena tena tsy manaja ny zon'olombelona ilay olona. Misy olona tena miadana ao anatin'ny patron ary izy hoe miadana izay tsy arany herisetra fa tena vitsy dia vitsy ireo ankizy ireo fa betsaka be zany izy ireo ny ao anatiny ao. Fa ny zavatra miseho dia raha mikasika manokana zao ohatra hoe ny Koweit dia tena tsy mahita hoe aiza ny ankizy no andeha. Ny Arabie Saoudite tsy tena fantatra zareo aiza misy an'ilay chargé d'affaires afaka mifanampy aminy. Ny any Liban ilay niova contrat dia rehefa niova contrat dia tsy fantatra intsony aiza no miseho. Nefa rehefa manantona ny agence de placement ianao dia na mamono telefônina izy na efa niova trano na efa tsy misy intsony.